La 4G Batelma vous présente Nivavo. Vous êtes professionnel dans l'ouvrage bois ou métallique? Choisissez l'outillage électroportatif idéal pour vos travaux. Optez pour la gamme professionnelle Ecomax chez Batimax. Des perceuses, scies électriques, meuleuses et plus encore. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Ny tsara indrindra amin'ny vita malagasy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana no omeny salon mba ahafahanao miketrika nahandro matsiro sy tena malagasy indrindra amin'ny fotoana toy izao. Ankafizo ny fandaharanao miaraka amin'ireo vokatra salon kalitao sady vita malagasy. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nametraka fitoriana teny amin'ny HCC ny atoandro teo ny lohan'ny Madagasikara mahakasika ny fomba nandaniana sy ny fanapakevitra niraisina tamin'ny fandaniana ilay volavolan-dalàna ohatraohatra ray tsipika 24 tsy manara-dalàna hoy izy ireo izany. Tafakatra 7 isan-jato ny tapahafana ny fanadinana CPE teto andrenivohitra tamin'ity taona ity. Ny atsara izany voka-paradinana izany nateo azan'ny fisian'ny Covid-19. Miverina azo tsidihana ny valan-javaboary ao an-dasibe ankehitriny. Miazakazaka mijery izany avokoa na ny malagasy na ny vahiny monina eto amintsika. Entitra ny fanapakevitra ara-pahasalamana hoy teo anivon'ny MNP. Sary ny zandary ao amin'ny brigady Tsamanjary Nosbe ireo voaroroy tamin'ny famononana faty teratany vahiny tao Nosbe ny volana maritsa lasa teo. Olona fito no voasambotra tamin'izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Korea Atsimo miverina mirongatra ny Covid-19 ho an'ireo mponina any an-toerana ireo fiangonana zandrany mamory vahoaka no ambaran'izy ireo fambadika izany. Ny andidian'ireo avetraka. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia nametraka fitoriana teny anivon'ny HCC ny atoandro teo ny lohan'ny Madagasikara mahakasika amin'ny fomba nandaniana sy ny fanapakevitra niraisina tamin'ny fandaniana ilay volavolan-dalàna ohatraohatra ray tsipika 24 tsy manara-dalàna hoy izy ireo izany. Henri Florent. Loholona vitsivitsy avy eo anivon'ny anteny Merandoolona no tonga nametraka ny fitoriana teo anivon'ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-pandorenana tamin'ity androany ity. Ny mahakasika ilay volavolan-dalàna ohatraohatra ray tsipika 24 izay lany teo anivon'ny anteny Mera sy ny fomba nentina nandaniana azy ary ny zava-nisy teo anivon'ny voamera manokana isasahana na ny commission mixte paritaire no antony fametrana ny fitoriana. Tsy ara-dalàna hoy izy ireo iny zava-nisy iny. Mbola tsy vita akory ny fitarana soratra na ny PV izay nanatanterana an'io asan'ny vaomera io dia efa hitantsika fa efa nisy taratasy nataony Andriamatoa Premier Ministre nanome fahefana ny anteny Meram-pirenena hanapa-kevitra farana. Sur quelle base zany taratasy zany fantatritsika ara-pahafantaranay fa bicaméral ny institution anankiroa ary tiana ihany koa ny manamarika fa misy rindran-damina ary principe parlementaire zany ma bicaméral n'io institution anankiroa io dia tsy maintsy misy soni fanamariana sy fanamarinana ataony président institution anankiroa. Ambaranay tompoko fa tsy nanaraka an'izany iny taratasy iny na ny fanapahan-kevitra ka izay no mahatonga anay valalanina hoe sur quelle base no nandraisana fanapahan-kevitra na ny teny amin'ny gouvernement izany na ny tety amin'ny HCC. Na efa nankatoavin'ny HCC aza ilay volavolan-dalàna maneho hevitra hatrany izy ireo ary misintona ny fitondram-panjakana hanara-dalàna. Ny hoe misy zavatra andrasana moa zany na misy valiny na tsy misy valiny maneho hevitra izahay ary isitonanay ny fitondram-panjakana sy isika tompona ndraiky mpanjakana rehetrarehetra mba isitonanay amin'ny fanarahan-dalàna satria izany
no zavatra tokony hipetraka eto amin'ity fireneny ity ary tokony hitaritatsika ny vahoaka satria raha ny fitondram-panjakana moa raha tsika mpitondra ny tsy manara-dalàna dia ho aizy ireo vahoaka ireo ka izany no hanamarinanay a sy asehonay mijoro satria izany no maha solotenany vahoaka anay amin'ny maha collectivité territoriale décentralisée a izay piahiny vahoaka ny fotony mivantana dia mahatsapy izahay a fa voahitsakitsaka ny lalàna ka asehotsika izany ary manao sitonakoloso zahay a mba hiverenatsika amin'izany a fanaran-dalàna izany nambaran'izy ireo ihany koa fa voahitsakitsaka ny anteny mihera maloana iny fanapahan-kevitra iny tsy ny mandany sénateur na ny toeranay a na ny fanafanana anay ny olana fa miady izahay a ho ny Madagasikara indrindra fa ho ny faritra satria raha jerentsika araky ny voalazan'ny namanay a hitatsika fa ny programme rasan'ny fanjakana dia nyresaka décentralisation effective ka mahatsapy izahay mahasolo tena ny faritra anay a dia tsapanay fa voahitsakitsaka manoloana n'iny volavolan-dalàna iny ka tianay ny mahalany na eo zahay na tsy eo zahay a fa ho tantara ho ny malagasy le izy a mahatsapy izahay fa tsy nandray tsy nanatanteraka ny asanay a raha tsy miady ho an'izany découpage territorial zany indrindra fa ny fitsinjaram-pahefana amin'ny tena izy a eny anivon'ny faritra rehetra eran'i Madagasikara andasana araka izany no mety ho valin'ny fitorinana napetraka ny anteny merandoolona avoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana na tsiaro nahazo tombony manokana tamin'ny fipetrany raisin'ny fitondram-panjakana omaly ny mpanakanto zava-dehibe no fahafahana manao fampisehoana na misy aza ny famerana ny isa raha ny fanazavana Yves Richard rehefa tapaka fihinanana mbolana maro toy ny sehatra asa isan'ny tokony navely mpanantenana ny mpanakanto sy ny mpisehatra manodidina amin'izay ny fanapahan-kevitra no raisin'ny fitondram-panjakana omaly zava-dehibe ny fahafahana manao fampisehoana na misy aza ny famerana ny isan'ny bijery indrindra ho an'ny mpanakanto tsy manana antom-pivelomana koatr'izay misy zany ny fivelomany amelomany vady aman-janany kanefany a tao anatin'ny fotoana maro zany toy 5 volana tsy nanasa zany ny artista tena mafy agnamana zany amin'izao fotoana izao moa zany efa izay zany teny président fa dia misy mino fa tsy ny artista rery ihany no tratran'ny zavatra fa mpisehatra rehetrarehetra amin'ny resaka ny matoy mikasika ny ara dia io ihany koa ireo mpanao vidéo asta sy ny rehetrarehetra sy ny mikasikasika ny rehetrarehetra na ny mpikarakara lafilanonana rehetra tena voakasika daholo tafiditra anatin'ny famerenana tsy kelikely ny fiainana andavanandro no nanokafany ny fitondram-panjakana ny fahafahana manao fampisehoana tsy tokony hazakazaka ankilan'izay ka hitarika any amin'ny goragora sy ny gaboraraka izay mety hampianaka indray ny valana retina tokony ezahana hatrany araka izany ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana mizava-drehetra mandeha tsy kelikely tsy misy zavara-tonga dia hoe teny ambovonana zavatra voamalytsika nisy an'izao zavatra tsy hafanana zay ka rehefa mba nazay fahalalahana zay dia tokony anaja sy anaja ny fepetra zay menitorymarika meny ny fitondram-panjakana zay ngamana na ho an'ny artista na ho an'ny akafia dia manaja fa zava-dehibe reny mba mila mifalifaly kely koa tsika mba mila miala amin'izao zavatra efa fiketsana be tsy nafahana netsika ndritry ny 5 volana zay fa raha mifalifaly tsika afaka mitandrina dia efa mba ampy angamba raha iverenana ny fepetra napetraka ny filohan'ny repoblika mahakasika izay azo ataony manao fampisehoana fa hajaina ny elanelana ray metatra tsy misy ny etra alohan'ny mpanakanto eny anivon'ny commune ary azo ampiasain'izy ireo maimaimpona ny kianjan'ny collision eny Antsonjombe tontolo ny fampianarana kosa indray tafiakatra 920 isanjato ny tapahafahana tamin'ny fanadinana CPE teto andrenivohitra tamin'ny titona ity ny atsara izany voka-panadinana izany nateo azy amin'ny fisian'ny COVID-19 fanadina omaly ariva no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny valim-panadinana CPE teto andrenivohitra androany nanomboka tamin'ny 9 maraina kosa no nivoaka teny anivon'ireo toeram-pianarana samihafa ny valin'izany Nanaona ny valim-panadinana CPE? Afaka, faly be. Nahoana zany zao ny valin'ny CPE ho antsay manokana? Tsara, mi-encouragé an'izay tsy afaka, miaraba an'izay afaka. Nanaona ny valim-panadinana CPE? Afaka. Inona ny tany CPE sarotra nandritra ny fanadinana? Problème ny tena sarotra? Efa ihany. Tsara be, zany zao tsy vedo amin'ny mamanay.
Le io mihitsy zao ny tena tianay atao. Le io andeha anatry izay. Raha ny fanazavana nomeniny teo anivon'ny Cisco Antananarivo, nahitana fiakarany 200 ny tahapahafahana raha oharina ny tamin'ny taona lasa na nisy aza ny valinaretina Covid-19. Tsy nisy kosa ny fanamorana ny laza adina raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Ny fandaharam-pianarana nandritra ny 3 volana voalohany sy ny 3 volana faharoa no nanadinana ireo mpiadina. Tsy nisy hoe laza adina namoraina aloha, fa ny fotoana nianaran'ny ankizy no nentina nanamboatra ny laza adina. Izany hoe ny tena nianaran'ny feno dia ny 3 volana anankiroa, 3 volana voalohany sy ny faharoa, izay no nentina namola volana iny laza adina nanaovana CPE iny. Rariny dia rariny tokoa zany raha mahakasika ny fahasarotan'ny sujet jerevana araka ny zavatra natao ihany no nanadinana tany. Ankoatr'izay, efa miomana amin'ny fanatanterahana ny fanadinana BEPC ankehitriny ny eo anivon'ny Cisco Antananarivo. Tsy aivina, ho tanterahina raha ampitsy fahavalon'ny volana septambra ny fanadinana CPE ho an'ny faritra Sofia, Boeny, Melaka, Betsiboka, Matsiasambony, Iorombe, Atsimo Atsinanana, Amoron'ny Mania ary Vatovavy Finany. Ny 15 volana septambra kosa ho an'ny faritra Atsimo Andrefana, Anosy, Androy, Menabe, Atsinanana, Analanjirofo ary Alaotramangoro. Heritaona izay no tsidihan'ny Papa François teto amintsika. Naharitra 4 andro izany ary isan'ny nisongadina ny afatra nataony ho amin'ny mpitondra sy ireo tompon'andraikitra teto amin'ny firenena Riflorion. Nandefa hafatra ny bureau ny fivondrona be ny évêque eto Madagasikara amin'izao tsingeritaona voalohany ny fitsidihana apostolika nataon'ny Papa François teto Madagasikara izao. Nivotra ao anatin'ity fanambarana ity fa fotoan-dehibe nanehoana ny firaisankina sy ny fiara-mientana ary ny fiombonana ka nanandratra avo ny soatoavina mamalagasy sy ny voninahitry ny firenena teo imasin'izao tontolo izao iny fitsidihana apostolika nataon'ny Papa François teto Madagasikara iny. Nampatsiahy ireo hafatra sy ny teny fampiaherezana nataon'ny Papa François nandritra ny fitsidihana ihany koa ity hafatra ny fivondrona be ny évêque ity. Nanteriny koa fa fitaovana enti-manandratra ny maha olom-pirenena sy ireo viana momba ny olombelona politika. Miteraka fanambo ho an'ireo nomena iraka izany mba hanompo sy hiaro ireo mpiray-tanindrazana aminy, indrindra fa ireo tena marefo ka hanamora ny isian'ny fepetra ho an'ny fiarovana mendrika marina ary nanosika ireo mpisehatra eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena ihany koa handray andraikitra ny Papa François. Nandritra iny fitsidihan'ny Papa François teto Madagasikara iny, nandefa hafatra ho an'ny mpitondra ihany koa izy ary nampahery azy ireo mba hiady hatrany amin'ny kolikoly sy ny fitadiavana ny tombontsoa manokana. Nasongadin'ny fivondronam-be ny évêque ihany koa ny hafatry ny Papa François momba ny tontolo iainana. Nambarany fa tsy hitady ny fomba iarovana ireo arena voajanahary ihany no tokony atao, fa eo ihany koa ny fitadiavana ny vahaolana feno manome lanja ireo lamina voajanahary. Zava-dehibe ny mamorona asa sy ny fiairina azom-bola, manaja ny tontolo iainana sy manampy ny hafa hialana amin'ny fahantrana. Amin'izao tsingeritaona izao, nanentana ny kristianina rehetra ihany koa ny fivondrona be ny évêque mba hivavaka ho an'ny Papa François sy ho an'ny firenentsika. Lafim-baovao hafa kosa indray araka ny tatra izay navoaka ny CCO tamin'ity androany ity. Miampy indray no olona matin'ny Covid-19 3 no tranga vaovao ary 5 ireo sitrana ny alarana efso. Raha hoy isika hoe 3 anisan'ny tranga vaovao 5 ny sitrana ary 2 no lavin'ny valanaretina dia miena 4 zany anisan'ireo olona izay mbola arahamaso mitondra tsimikaretina Covid-19 eto Madagasikara. Fantatritsika amin'ilay fiteny hoe en traitement na ka actif hoy isika. Ny forme grave kosa dia nitombo 8 izy ireo. Menantsika ankehitriny ny fitambaran'ireo olona efa sitrana somatsara dia 720 sy 400 alina tao anatin'ireo olona misy 250 sy 300 sy 500 sy alina. 427 dia mbola ao anatin'ny fitsaboana ho isika araka amin'ny 50 zany ny fitambaran'ny forme grave ary 900 no isan'ireo olona lavo ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara. Tamin'ireo olona roa fantatra fa lavon'ny valanaretina coronavirus, ny iray hita tao amin'ny faritra Atsimo Andrefana ary ny iray hafa kosa hita tao amin'ny faritra Matsiatrambony. Tamin'ny fitiliana miisa 2,7 330 ireo tranga vaovao voatily tao anatin'ny 420 ora.
7 hita teto amin'ny faritra Analamanga, 4 tao Bongolava, 3 tao Jiana, 2 tao Boeny, Sava ary Antsimandrefana. Ary iray kosa hita tao amin'ny faritra Matsatra Ambony. Ankilany ny tombo valo ireo marary mafy. Toy izao ny fitsinjarana zany an'izany forme grave izany. 520 ao amin'ny HJRP, anaky 5 any ao amin'ny HJRA, 3 Andotam-penaka, 1 any Nosiala, 4 ao amin'ny centre de traitement Covid-19 Mahamasina. Ireo zany ny hôpitaly 10 mandray tanana, toerana 10 hitsabona ny Covid-19 eto amin'ny faritra Analamanga. Ho isika teo 4 hôpitaly dia ny centre de traitement Covid-19 Mahamasina. Ny faritra hafa mbola ahitana forme grave ankehitriny Antsirabe misy anankiray, CHU Andrainjato Fianarantsoa misy araiky 12, ary any Toliara CHU Tsinjobe Tanimena dia misy forme grave anankiray. Raha nitatitra hatrany tamin'ireo olona sitrana miisa 520, 20 hita tao amin'ny faritra Diana, 7 tao Sava, 7 tao Vakinankaratra, 3 tao Aloatra Mangoro ary 2 tao Matsatra Ambony sy Analamanga. Nanolotra fitaovana samihafa ho an'ny CHUB Filatanana androany ny vondrona Filatex, ankoatra ny fitaovana entina mitsabo ny Covid-19 misy ihany koa ho an'ny aretina maro samihafa. Yves Richard. Taorian'ny tsy fampina ara-pitaovana isan'ny tokony teny anivony hôpitaly maro nandritra ny fotoana nampirongatra ny Covid-19. Nandray ny anjara brikiny avy hatrany amin'ny fanohanana ara-pitaovana ny CHUB Filatanana ny vondrona Filatex. Fitaovana maro azo ampiasaina amin'ny fitsaboana ny Covid-19 sy ireo karazana aretina raisina eny anivon'ny hôpitaly no natolotra izy ireo tamin'ny fomba ofisialy androany. Tsy hoe ny Covid ihany angamba no aretina misy, fa be dia be ireo mpitsabo ireo isan'andro dia misedra sy mitolona amin'ny karazana arety mifindra sy ny aretina dia mino izay hoe tokony resy lahatra zany izay hoe tokony ho tsaboana, tokony ho arovana izy ireo mena fitaovana fany manao an'ilay adidy sy andraikitra lehibe sy sahan'izy ireo. Izay nahatonga anay nanao an'izao fanomezana izao, ahitana ny gants, ny masque, ny surblouse, calot, surchaussure, misy koa ireo fitaovana ho an'ny piastre, ho an'ny marary, ny glucomètre, ny débitmètre, ny détendeur. Nankasitraka ny fampitaovana avy amin'ny vondrona Filatex androany ny tompon'andraikitra voalohany teny anivony CHUB Filatanana. Zava-dehibe amin'ny fandraisana ny tanana ny marary ny fampitaovana toy izao, hoy ny fanazavana azo. Raha tsy voaro ilay mpiasa tsy afaka nanao ny asany ary sy mandrika lasa marary ilay mpiasa dia raha tsy afaka nanao ny andraikany amin'ny fikarakarana dia isoranay manokana ary zareo rehetra nameny fitaovana indrindra androany ny groupe Filatex. Fa eo ihany koa ny misy fitaovana koa izay entina hitsaboana amin'ny marary. Dia ataontsika hoe groupe na entreprise tompon'andraikitra ny Filatex zany dia tonga zareo mitondra ny anjara birikiny amin'ny fanohanana ny hôpitaly sy ny fanohanana ny hôpitaly dia mampitonga koa fa hoe fanomanana koa ny mpiasa. Voalohany izao no nanampiany vondrona Filatex ny CHUB Filatanana. Efa nisy ohatra talohany nampirongatra ny valanaretina Covid-19, ny fanampiana ny sampandrara manokana misahana ny zaza teny anivon'ny hôpitaly sy ny fanatsarana ny fodrafitrasa teny an-toerana. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay hitantsika mahakasika ny fisokafan'ny valanjavamboary any Andasibe. Eo ihany koa ny trangam-piarahamonina any Nosbe any. Rehefa avy eo ary. Miankina amin'ny hery fiarovan'ny tsirairay fisehoan'ny Covid-19, ao ny ahitana soritra aretina ary ao ny tsy ahitana izany nefa efa afaka mamindra. Mety azon'ny olona rehetra ny coronavirus ka tsy mahamenatra. Ho antsika manafa mitondra ny tsimok'aretina, misy soritra aretina, na efa nifanerasera tamin'ny olona efa voamarina fa mitondra ny coronavirus, dia mijanona ao an-trano. Manira olona mpilazaingina mpiasa ny fahasalamana akaiky anao indrindra, na ny mpanendana ara-pahasalamana, na antsonina ny 113, na manatona avy hatrany tompom-pahasalamana akaiky anao indrindra. Ho antsika manodidina, ajanona ny faniliklihana sy ny fifanenjehana, fandeha isika ifampitsinjo hisorohana ny valanaretina. Toy izao trano ny fihetsika manakana ny fianaky ny coronavirus.
Madagasikara mandresy ny coronavirus. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic, isan'andro. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Niverina azo tsidihana ny valam-vazaboary ao Andasibe ankehitriny. Miasakasaka mijery izany avokoa na malagasy na vahiny monina eto amintsika. Entitra ny fepetra ara-pahasalamanaony teo anivon'ny Madagascar National Park. Yves Richard. Miankina amin'ny fizahantany sy folo isan-jato ny antom-piveloman'ny mponina sy ny fiariana ao Andasibe. Ny katso avokoa ny seha-piariana tao anatiny 5 volana mahery ny katona ny valan-javaboahary. Nitondra aingavao any mpisehatra rehetra arak'izany fisokafan'ny valan-javaboahary nanomboka ny sabotsy lasa teo. Isan'izany Pitardia izay isan'ny tondra takaitra mafy raha oharina mpisehatra isan'ny tokony manodidina amin'ny fizahantany. Za manokana tegna faly de tena hoe tena tsisy ohatran'izany ny hafaliana mihitsy satria tena hoe verina amin'ny fiainana mahazatra amin'ny na ny fivezivezena ao agnaty alisan'andro sanandro ny rivotra la amin'ny lafin'ny ekônomia zavatra niainana hoe tsy fisina arabola tsy fantokiana na ny tetika projet nieritreretina hoe zao zavatra etrena tamin'ny 2020 tankina zany efa verina izy fa tegna hafaliana tsisy ohatran'izany mihitsy e. Mandidina ny 5,3 alina ny mpitsidika an'Andasibe isan-taona. Ny tombo hatrany ny Antotanisa ary efa nananika ny 7,3 alina zany taona 2012. Fepetra maro arok'izany no napetraka andrindrana ny fizahantany any an-toerana ho fanomezana antoka ny mpisehatra rehetra, indrindra ny mpitsidika izay isitraka ny akanto ny valan-javaboahary. Ankoatra ny lalàna velona mifeno valan-javaboahary na ny COAP, entitra ny fampanajana ny fepetra ara-pahasalamana ifehezana ny fiparitahan'ny Covid-19. Ao anareo mpitandro am-pilaminana efa mifampilaza tamin'ny olobe tany ambony tsika rehetra dia arahana ny avavy lalàna velona eto Madagasikara zay dia manao aritafa sy arorona ny olona rehetra voalohany. Distance réglementaire moa arahana mazava ho azy iny ny fidirana anaty parka misy isa voafetra. Ny Pitardia ahazo an'izay resaka izay. Samy nanaraka ny toromarika avokoa ny mpitsidika nandritra ny fanadihadiana tany an-toerana. Tsy maninona le izy manao masika sy ny tariny fa rehefa izay tokony ho izy dia izay alô rehefa hoe izay ny atao mba ahafahana misitraka indray sy afaka manaraka ohatran'ilay parka dia izay dia atao dia tsy maninona. Anara-mazoatra sy manontady ireo ny valan-javaboahary ho tanontany ny MNP ao Andasibe. Ankoatra ireo mpisehatra mivantana saika mivelona amin'izay avokoa ny mponina manodidina. Ireto farany izay nitondra ny fankasitrahiny avokoa tamin'ny fanokafana rapomba ofisiala ny valan-javaboahary ny sabotsy lasa teo.
Mahakasika ny sosialim-bahoaka kosa indray tokantrano anarivony avy amin'ny fokotany miisa enina ao amin'ny komuna Itosy distrika Atsimondrano no nahazo vatsitsinjo andian'ny faharoa tamin'ity androany ity. Ezahana hovitaina amin'ity herinandro ity avokoa ny fitsinjarana ho an'Antananarivo sy Atsimondrano ho ministry ny fambolena Gaëtan Andriatsilavo. Mitohy hatrany ny fizarana ny vatsitsinjo andian'ny faharoa androany. Tokantrano miisa 830 sy 303 tao amin'ny fokotany miisa enina izay mandrafitra ny komuna Itosy distrika Atsimondrano no nisitraka izany. Isorana amin'ny karakara rehetra dia ny fokotany Itosy, dia ny fokotany Avarabohatra, dia ny fokotany Ambotofasika, dia ny fokotany Amboparaky, dia ny fokotany Tsarazaza, dia ny fokotany Anjakaivo. Ireo zany ny fokotany enina mandrafitra ny komuna Itosy dia samy misy solotena daholo nahazo an'ilay vatsitsinjo androany. Nidinay fotony teny atoerana na ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona nijery ny fandrindrana ankapobeny ny fizarana. Ny azo ambara zany dia atao anatin'izay andro vitsivitsy zany dia ho an'ny komuna urbaine Antananarivo raha ny taremarika omaly dia eo amin'ny 5,000 sy 1 hetsy ny tokantrano izay nahazo an'izany vatsitsinjo andiany faharoa tato anatin'ny hetsika sosialim-bahoaka zany. Mbola mitohy zany tokony vita amin'ny herinandro ity daholo zany fitsinjarana mahakasika an'izay ho an'ny Antananarivo sy ny Atsimondrano. Nanomboka tany amin'ny fanisana ny fandaminana rehetra tany amin'ny fizarana teny an-toerana no ny andraiketany ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona. Vary, menaka, ronono, tambavy CVO sy legioma no natolotra ho an'ny vahoaka tamin'ity fizarana ity. Sotra be dia be tian'Andriamanitra dia mba ho ela velona ndre sorota voninahitra amin'ny asa atao dia mba ho ela fanapahany eo amin'ny toerana izy hafaliana etsy ambazana zao tompo zay. Sotra betsaka fa dia afampasahiranana fa dia isorany fa dia ho ela fanapahany eo amin'ny toerana. Mitohy hatrany araka izany ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ho an'ny vahoaka entina analefahana ny fahasaranan'izy ireo vokatry ny fisian'ny coronavirus. Amin'ny ankapobeny ny lamina ny fizarana teto Itosy. Maro ny tsikera mianjady any amin'ny tatana ny tanàna Antananarivo ny ben'ny tanàna nandritra ny fananganan-tsaina ny maraina teo. Resaka politika izany raha ny fanazavany. Fanampanazavany. Miantso antsika rehetra noho sy hanamafy ny ezaka rehetra mba hatateraka haingana ireo tetikasa. Tato ato dia hitantsika fa misy ireo mpitsikera ary tsy misy antony afa-tsy politika. Henoko mihitsy ny aza fa misy olombitsy ato amin'ny komuna Antananarivo renivohitra no miketrika grevy. Nefa tsy manana antony mazava fa mbola resaka politika hatrany. Midika izany fa efa manomboka misy vokatra ny asantsika amin'ny fanarenana sy ireo fanadihadiana samihafa mikasika ny fitantanana ka atahoran'ny mpanao politika. Raha teti-bola ny resahiny, marina fa nifantoka mafy tamin'ny tetikasa isika. Tsy nandinika tsara ny fidiram-bola sy ny fiantraikany amin'ny fiainan'ny mponina. Amin'ny faran'ny volana septambra zao no ivony ny filan-kevitra munisipaly. Izany no ahafahantsika mifanakalo hevitra sy mampifanaraka ny teti-bola araka ny fahasahiranan'ny mponina. Ary mila mitady hevitra isika manasaraka ny hetra mikasika ny orinasa lehibe sy ny mponina izay marefo. Tsy isika ny namorona ireo fepetra ireo fa adiditsika ny manatsara. Foto-drafitrasa maro no hanomboka ny fanamboarana azy ao Toamasina ankoatra ny lalana. Ito ihany koa ny famitana ny kianja manara-penitra stadium ao Mangarano. Fanadina. Taoriany fandalovan'ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy omaly tany Toamasina, fantatra fa hitatra kokoa ny asa fanamboaran-dalana ao an-tampon-tanàna Toamasina. Ankoatra ny asa izay efa mandeha hiarahana amin'ny komina Ambonivohitra Toamasina, misy ihany koa ny famelomana ireo lalana izay efa maty tanteraka ny Kondranomasina. Eo ihany koa ny famitana tanteraka ny stadium ao Mangarano ho afaka andraisana lalao iraisam-pirenena. Tamin'ny fandalovan'ny Andriamatoa ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy teto Toamasina, dia nanararaotra izy nijery ny asa vita teto toerana toy ny asa fanamboarana andro boulevard anankitelo, Auganieur, Joffre
ary io andritra amin'izay no nanomezany toromarika ny oentina hanatsarana ny lalana indrindrindrindra dia ny assainissement zany hoe ireo rano sy ny fitantanana ny rano manodidina ny lalana. Ny anankiray faharoa dia nijereny koa izy ny fanombohana ny asa ao amin'ny stadium barika 5 amintsika miteny zao zany dia fanomboka amin'ny fanamboarana ary efa toerana ny orinasa izay hanao ny asa. Ny anankiray fahatelo dia nisy ny kolotrasa izay natao ka ny entreprise SMATP no nahazo ny asa tolotrasa hanao an'ny boulevard Ratsimilao. Dia nijery izany teny toerana andiavan'ny ministra nijery ny lalana mizotra ny lalana izay ho atao amin'izany fandalovan'ny lalana. Tamin'izany ihany koa nanatsikeo manokana fa ao anatin'ny fampanantenana izay nataon'ny filoham-pirenena izany hoentina hanatsarana ny tanàna ny Toamasina. Afaka herinandro raha ny fanazavana no higadona any an-toerana ireo fitaovana rehetra natanterahany orinasa ny asa fanamboarana. Mijanona ny Toamasina isika, ny fitondrana ny fandimby no nanafoana tsikelikely ny fisian'ny espace vert ao amin'ny cité ara Toamasina ka nametraka izany ho kojakojan'ny mponina UNICEF Fokontany ao an-toerana Gaëtan Andriatsilavo. Tsaro marina zany fa ny fihetsiketsegny zay nataonjare takeo ny vahoaka zay ny vory teo zaho no malala ny vahoaka zay mipetraka eto Fokontany fa ankabeazan'izy ireny ny mpivarotra ary amoron'ny arabe no nantson'ireo parti contre filazako anazy zay manolotra ny toerana. Izay ny fanazavana nomen'ny UNICEF Fokontany ao amin'ny cité ara 1131 manoloana ny fisian'ireo andian'olona miditra ankeriny ao an-toerana ka mitondra fanakorontanana. Raha ny fanazavany hatrany tamin'ny fitondran'ny ben'ny tanàna teo aloha no kasaina amidy tamin'ny sinoa io toerana io, nitsipaka izany ny mponina tao amin'ny Fokontany cité ara. Nisy nandretra izany ny fanangonana soniny amin'ny tsy tokony varotana io toerana io ho an'ny vahiny. Rehefa nanao fanoherana voatohitra dia hoy jareta amin'ny conseil municipal magnano hoe anare zay mipetraka eto devant ny espace dia miangavy anare zay anao demande déclassement collectif mba ho azonareo io toerana io. Rehefa natao moa zay natao ny demande déclassement nisy session dia lany tamin'ny 75% nanao naneky déclassegny le toerana ary io tompoka dia samy nahazo ny anjarany tarify anazy tsiraikiraiky ary vitany demande déclassement nankatoavin'ny préfet zay vao nandeha isana ambaratongany ny vidy tamin'ny commune ary nekeny commune ny fividianana izy io isaky logement. Efa nomena lalana ireo mponina ho hiatrany ny UNICEF Fokontany ka tsy tokony isintsony ny olana. Dia misy lalana piéton 3 mètres ao ambony ao vita pavé ary io centre Bavarano fa manomboka amin'ny Saint-Paul ka hatrary amin'ny bazary Mankiriry efa titre borné ary mbola amboatra zareo fa tsy petrapotsiny ahoana moa ny zavatra vidiny vola ny alany vola apetrapotsiny amin'izao fa ny zavatra nalagna napetraka fotsiny aketo hoe asio lalana piéton io les évobaré akarigny re ambony nanaiky zareo devant io fa asigna lalana. Raha te hiviny espace vert no teto tany Ampiandohana. Ny fitondrana maro ny fandimby no nanafoana tsikelikely ny fisian'ireo toeran'ireo ho eo ambany fikojakojan'ny mponina manodidina raha ny fanazavana azo hatrany. Ho sarotra araka izany ny amerina ny toerana amin'ny endriny teo aloha indray. Misy manimba sy mangalatra ary manao maloto ireo jardin public amin'izao fotoana izao raha nambaran'ny tompony andraikitra. Nisy ny fipetrany raisina manoloana izany Henri Florio. Manodidina ny 410 hektara eo ny fitanambaran'ireo jardin public eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao ka ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra no miandraikitra ny fanadiovana sy ny fikarakarana azy ireny izay ahitana piasa 350 manao ny asa fikojakojana. Raha ny zava-misy ankehitriny iarany fanimbana izy ireny toy ny etsy anoloan'ny knapsa ampefilo lasa fiankena ny mpandalo ny fiefy hanika sy mba tanteraka. Ny antony asinan'reto zao le fiefy ekinan'le olona dia tapaka le fefy dia tsy maintsy miverina satria
raha vao manjera le fefy dia indraindray amin'ny alina misy mangalatra le fefy, misy miditsato manao maloto manimba an'le zavatsato mangalatra an'le zavatsato. Izany no anasiana an'ireny vy ireny satria efa nisy vy kely taty ambany dia tsy maintsy asiana an'ilay vy be ty ilay izy satria dia kinan'ilay olona le fefy dia manomboka eto fa izy kakary aloha misy vy ohatry zao daholo. Dia lasa raha vao tsisy le vy ilay izy dia lasa morodana le zaridaina le fefy le zaridaina dia any ka simba ho azy le zaridaina rehefa mba mahafinaritra ny hoe misy zaridaina ohatry zao ny tanàna. Ankoatra izay fanimbana izay, misy ihany koa ireo mini manao maloto sy mangalatra ireo voninkazo ao anatiny, hany ka misy ireo zaridaina nandraisana fanapahan-kevitra ny hanakatonana tanteraka azy ireny tsy azo ny rehetra idirana. Tena misy mangalatra sy manao maloto mahitsy le zaridaina. Ke tsara zao nisy vy fitoerana saina dia tsy maintsy nasorona le izy aterina any amin'ny birao satria amin'ny alina misy mangalatra le vy fitoerana le saina dia na le vy le ampy sisiny zaridaina ty ary misy mangalatra. Vao viana zao ry nazeran'ny zareo ry amby dia natsoina mahitsy lehibe commune nanao ambotsana azy dia fanapahan-kevitra avy any amin'ny lehibe le izy satria raha ohatra ka vaina publicité be ty rehefa n'izay ziska adiny valo any miasa ka voalaza izay adiny valo dia ka roatra ka tsy midiny zaridaina dia efa nano zareo sombain'olona le izy dia izay mahatonga le izy tsy maintsy idina rehefa lasa miasa zay lasa mirava miasa. Tafiditra ao anatin'ny vy napetraky ny ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao ny fikojakojana ireny jardin public ireny ary efa miroso ao anatin'izany amin'izao fotoana izao ny eo anivon'ny commune raha ny fanazavana. Ny amin'izao fotoana izao ange dia miainga amina zavatra roa aloha tsika. Ny voalohany efa misy zany ny zaridaina izay efa teo manao ny fikojakojana isan'andro zany ny eto anivon'ny tanàna Antananarivo. Ny faharoa dia ny fiarovana an'izy ireny satria ny zavatra mitranga zany dia zao matetika zany avy mamboly zay ka voninkazo lafo vidy be dia misy maka le izy, misy manimba, misy mandoto dia ao anatin'ny tetika zany amin'izao fotoana izao tsy maintsy mametraka n'ilay fiarovana n'ireny foto-drafitrasantsika ireny. Ny tanjona angera mametraka n'ireny zaridaina indray tsika dia ny fanatsarana ny tanàna. Rehefa tsara ny tanàna zany hoe miha-maitso ao anatin'ny vinan'Andriamatoa ben'ny tanàna dia mihatsara ihany koa ny tontolo iainantsika, ny rivotra, ny zavatra jerena. Na eo aza ny fikarakarana sy ny ezaka ataon'ny tompon'andraikitra isan-tokony. Ilaina ihany koa ny fahatsapantena ny tsirairay amin'ny fananana iambonana sy ny fanajana azy ireny mba ho lasa endrika mahafinaritra ho an'ny tanàna. Lafo mavao hafa kosa indray manomboka maro ny ray aman-dreny no mividy fitaovam-pianarana amin'ny izao fotoana izao. Raha ny fanadihadiana natao tsikaritra fanahitana fiakarana izany raha oharina tamin'ny taona lasa fanadihadiana. Araka ny fanambarana nataon'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara omaly mahakasika ny fampianarana ho an'ny sekoly tsy miankina, afaka manapa-kevitra ho izy ny sekoly tsirairay amin'ny fampidirana ny mpianatra. Ny sekolim-panjakana kosa ny 20 oktobra 2024 avy izao ny fidirana. Raha ny hita manomboka tamin'ity herinandro ity, efa maro ireo ray aman-dreny mividy ny fitaovam-pianarana. Raha oharina ny tamin'ny taona lasa, nahitana fiakarany avokoa ny vidin'ny fitaovam-pianarana eny an-tsena. Tamin'ny herintaona zao ohatra ka premier amidy ray alina dia zao rehefa ka alaina ray alina dia tsy maintsy miakatra telezena ka na mahavitana anazy. Ankoatran'izay ny stylo tsy niakatra. Ina zany tena niakatra ny kahie ihany miakatra daholo ny entana majinijinika ny crayon de couleur, feutre, marqueur, miakatra daholo le vidiny entana fa tsy miakatra. Tahaka izay ihany koa ny kitapo izay nahitana fiakarany ny vidiny. Ohatra zao hoe tamin'ny herintaona zao izy ohatrany hoe 60 ny fakana azy. Zao izy zao efa 90. Dia raha maka 90 ianao androany ohatra dia raha pitsy 95 raha afaka pitsy 100 ohatrohatry izany manteto zao ny ambany indrindra zao ny vidina kitapona ankizy zao reny le kelikely hitanareo nalainareo sary teo reny reny za zao eo amin'ny 5,000 sy 2 alina zay zao ny ambany indrindra. Dia ny salatsala taona indray le ankizy efa matimatotra salatsala taona ireny zany efa eo amin'ny 3 alina zany hoe zay ny ambany zany 3 alina. Ny akamaroany ny tanoranora sy le efa ankizy matimatotra zany 3 alina eo.
Tamin'ity taona ity nisy fisondrotana be da be mihitsy ilay izy satria izy ity moa zany efa fataonay ray aman-dreny isan-taona dia les différences tena miakatra teo amin'ny 25% jusqu'à 30%. Ohatra fotsiny tsy tentsika hoe kitapo zao 200 000 francs no vidianana azy tamin'ny taona. Tamin'ity izy mahatratratra any amin'ny 350 000, misy ny ary ny 80 000 ariary, zany hoe 400 000. Miankina amin'ny filan'ny mpianatra ny teti-bola homanin'ny ray aman-dreny amin'ny fividianana ny fitaovam-pianarany. Iray hetsy ariary ny farany ambany ary 5 hetsy ariary ny farany ambony. Trangam-piarahamonina kosa indray saron'ny zandary ao amin'ny brigady Jamanjary Nosy ireo voaroroy tamin'ny famononana faty teratany vahiny iray tao Nosy ny volana martsa lasa teo. Olona 7 no voasambotra tamin'izany ka atao Andriatsilavo. Saron'ny zandary ao amin'ny brigady Jamanjary Nosy sy ny vahoaka ireo namonjy sy mpiray tsignombakomba nahafaty ny vazaha iray antsoina hoe Gérard Weber, 18 taona, tompon'ny trano fandraisam-bahiny Le Dauphin, tao Antanamintarana ny volana martsa lasa teo, tokony ho tamin'ny fitora sasany ariva. Kapoka vato no namonoana azy tao an-tranony raha mbola nijery tele ny teratany vahiny. Raha ny fanadihadiana natao, niditra ireo mpanao asa ratsy, nanao ny asany ary lasany tamin'izany ny tele écran plat iray, ordinateur iray, telefônina portable misa 3, box wifi iray, fanalahidiny sambo ary ny taratasy ny fiara. Lava sy nanano sarotra ny fotoana nanaovana ny fikarohana hoy ny eo anivon'ny zandary. Antony, maro ireo nahina ary foko iray ireo nanao ny ratsy ka ny fanafina ny marina. Zay zany nahatonga an'izao ny fisamborana olona be zao satria olona reo koa zany olona foko ray daholo, zany hoe akanosy daholo. Dia mifandray andaigna ao reo tsy milaza ny marina, milaza tsy fakalala nefa ny zavatra fantatra fa atao marina. Satria mbola miolongitsy ao amindreo ihany koa no nandeha source anay ary sura ary izay nahafantarana fa ny telefôny anankiray dia tena nampiasana io sojabizinao marina ary le andriamatoa atao hoe mahatsinjo no sargeny le telefôna dia mahatsinjo amizay rehefa avy sarge le telefôna nalain'le atao hoe manova atao aminy. Tanteraka izao fitsamborana izao no ny fiaraha-miasan'ny zandary sy ny vahoaka. Tamin'ny andro voalohany, olona 7 ny voasambotra ka natolotra ny fitsarana. 2 andro taty aoriana, voasambotra ihany koa ny roalahy isan'ny nanao ny famonoana sy nahafaty ilay mpandraharaha teratany vahiny. Mbola mitoy anefa ny fikarohana hatramin'izao fotoana. Mino zany fa misy didy misy fanapaha-kevitra mifanaraka tsara zava misy fa le taloha moa zany le taloha reno nohon'ny reo mifampikasoko farany tambatopolaza dia tsy maintsy reo naterinany ary tsy maintsy reo mitazony fitsarana. Zao zany komasy miamazava ny raharaha ary tsy reny olona reny marina kay nanao ny action fa reto efatra ny rahalahy zay fahavereko indahany. Tsy hijanona moa zany ny fikarohana fa hitady hatrany zay ndreo nitsoka reo le teolona reo na le anymazinga na le sojabrino sy manjaka io zay fantatra fa miafina mbola miafina eto Nosy be ihany hatramin'izao. Fa ikako zahay ary mbola vokatsika mandala iny zany ny siotiny zay fikarohana zay. Mbola maro araka izany ireo olona karohana manoloana ity famonoana mpandraharaha teratany vahiny tao Nosy be ity. Angatahana hatrany ny fiaraha-miasa amin'ireo olona tsara sitrapo, hoy ny eo anivon'ny zandary, ahafana mamerina ny filaminana eny anivon'ny fiarahamonina. Ny makasika ny Ioanina Solofinirina 7 taona ary tafiditra amin'ny tafika Amerikana no entina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity. Isan'ireo niarany asa akaiky tamin'ny fanatontosana ny fandarana mekamaga eto amin'ny cultivé izy ary avanana amin'ny sport mekanika ihany koa fanadina. Ioanina Solofinirina anisan'ny tanora sangany sy reharehantsika teratany malagasy satria vao 7 taona monjy izy izao tafiditra amin'ny tafika Amerikana izao. Raha tsy aivina kely dia Ioanina Solofinirina no anisan'ireo niara-niasa akaiky tamin'ny fanatontosana ny fandarana mekamaga teto amin'ny cultivé. Izy raha teo moa havanana eo amin'ny sehatry ny sport mekanika io. Tsara ihany koa no mampafantatra antsika fa mpianadahy Ioanina Solofinirina sy Yaik Solofinirina izay samy tafiditra ao anatin'ny tafika Amerikana avokoa. US Marines Corps no sampana no savidiny Ioanina Solofinirina raha toa ka US Navy ny any Yaik Solofinirina anabaviny. Izay eto amin'ny cultivé dia mirary soa ny Ioanina ahatanteraka hatrany ny nofinofiny sy ny fikasany rehetra. Tontolo ny kitra kosa indray, maro ireo firenena mangataka hanao lalao ara-pahalahina amin'ny baren'i Madagasikara. Misy ireo avy aty Afrika ary misy ihany koa ny avy any Eropa. Henri Florio. Raha tsy misy ny fiovana,
hiatrika lalao ara-piralahinana ny barea ny Madagasikara ny volana oktobra ho avy izao. Hatreto, efa maro ireo firenena no mangataka ny hikatroka amin'ny ekipam-pirenena malagasy, isan'ireny ry zareo Luxembourg. Ekipa efa nikatroka tamin'ny barea ny Madagasikara izy ireo tamin'ny taona 2014. Ny alohany ny andehanana tany Egypta ka nisaraka adzala telonotelo ny rotonta nandritra ity fionana ity. Efa nitarika tamin'ny isa 300 ny barea ny Madagasikara tamin'ny lalao io, fa tany amin'ny fanampim-potoana no nanasala ny isa ry zareo Luxembourg. Ankoatra io ekipa io, mety iona amin'ny voromahery ny Nigeria iny koa ny barea ny Madagasikara ao anatin'izay lalao ara-piralahina izay. Mety hisy lalao roa araka izany no ataon'ny barea ny Madagasikara, mialohan'ny hiatrehana ny Côte d'Ivoire ny 7 ny volana Novambra ho avy izao amin'ny fiadian-toerana ho an'ny kanina 2022. Hatreto, tsy mbola namaly io fangatahana io ny fédération, fa mbola misy ny fifampiresahana amin'ny mpanazatra Nicolas Dupuis, izay mahafantatra ny fandaram-potoana. Tsy mbola voafaritra araka izany ihany koa ny firenena hanatanterana ny lalao io. Mila vola ihany koa ny fanomanana ny sarandalin'ireo mpilalao ny barea ny Madagasikara raha toa ka tanterana aty Afrika ny lalao. Mety fiohanana tsy azony rehetra hatrena mantsio lalao io ka tsy hisy vola ho azo amin'izany. Araka izany, mbola mila mitady mpanohana io lalao io ny firenena rotonta hoenti manana amin'ny fikirakarana rehetra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray any Korea Atsimo miverina mirongatra ny Covid-19 any an-toerana. Ho an'ireo mponina any an-toerana, ireo fiangonana azandrany mamory vahoaka no ambadika izany fanadina. Nanomboka ny tapany volana aogositra teo, miverina miakatra ny isan'ireo vao marina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus any Corée du Sud. Isan'ny nambarany mponina ho antony io, ny famorim-bahoaka ny CCS tany an-toerana nataona fiangonana zandriny iray. Ny 20 ny volana aogositra teo ohatra, olona narivony maro tamin'ity fiangonana zandriny ity noho ny fampitaona nanao fotoam-bavaka teny amin'ny lalana. Andro vitsy taorin'izay, nisy 300 tamin'ireo nanatrika tao no vao marina fa nitondra ny tsimikaretina, isan'izany ny mpitondra fivavahana iray. Taorin'izay entina hanampiana ny governemanta maro tamin'ireo mpino no nanao hetsika fanomezan-drà entina hanampiana ny fikarohana vaksiny manoloana ity valana aretina ity. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity, ankasiahana ianao nanaraka izany soa fa tsara atao ry tompoko. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Ny tsara indrindra amin'ny vita malagasy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana no omeny salon mba ahafahanao miketrika nahandro matsiro sy tena malagasy indrindra amin'ny fotoana toy izao. Ankafizo ny fandaharanao miaraka amin'ireo vokatra salon kalitao sady vita malagasy. Vous êtes professionnel dans l'ouvrage bois ou métallique? Choisissez l'outillage électroportatif idéal pour vos travaux. Optez pour la gamme professionnelle Ecomax chez Batimax. Des perceuses, scies électriques, meuleuses et plus encore. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.